somary olana kelina eo amin'le raha ny anahy manokana eo amin'ny fotoana zay amerenana moa satria sady miasa ny tena no mianatra ihany koa an'le izy le izay fotsiny olana fa afaka tsaraina angamba zany fanadinana tokena zay fa hiezaka manatsara zay. Eny ary fanontaniana manaraka nareo ve manana boky asikabary? Manana zay iontanana mihitsy. Samy mividy daholo angamba ny rehetrarehetra tato. Hainao mbola sy nividy. Ka zay hoe justement tsy miata aminay fa zao ny boky dia na le anankiray dia efa fantatra hoe izay indray le boky le tiako tenena hoe reny zany namba misy. Eny ary resaka kabarintsika mitadiditsika voalohany zany aloha sady manao famerenantsika matetika mitranga fanadinana misy fanontaniana eo amin'ny folo eo antsoratra dia matetika tsy maintsy fantaritsika foana aloha hoe inona ty kabary anarantsika ty, inona le atao hoe kabary. Le kabary raha za aloha ny fomba hitadidiko azy mety samy manana dia iny ratsan-tanako iny kabary hoy iaho dia afatra zay, afatra apitaina ao. Rehefa hita ny afatra apitaina atao tonga lahateny atao amin'ny feo mafy eo anatrehany olona maro ary ravahana kanto zay afatra atao lahateny ny olona maro moa efitsika ireo feo mafy moa zany arak'izay ary ravahana kanto. Inona le kanto? Mety hiditra ihany koa zany amin'ny fanadinana tsy hoe inona ny kanto. Fanadinana zany mety hoe meo famaritana ny kabary dia nefa mety indray hoe inona ny atao hoe ohabolana, zay le kanto. Inona ny atao hoe haiteny, zany le fanontaniana. Voavalitsika ve zao zay rehetra zay no mitranga ohatra raha manao famerenana kely tsika dia zay fotsiny hoe tsy hoe fotsiny moa zany misy afatra apitaina ao. Efa nitenentsika teo zao ohatra hoe inona le afatra apitaina dia namantsika zao iny miteny hoe mba ry zareo any andrenivohitra indray no miteny dia efa zay le votoatiny teo zany mba fangatahana anareo hiteny izy, zay le votoatiny dia nataony tonga lahateny le izy dia tsy resahako intsony le roa ambiny fa nasiny haingony le kanto io. Inona le ohabolana? Ohatra sy volana, ohatra amin'ny alalany teny tsy maintsy misy toy haka sahaly ialoavana zany na ataoko hoe na tsy tazana eo ara fa rehefa atao aneritreritra izy dia mety atao hoe toy siko zao ny toy ny vary sy rano atsaha tsy mifanary atanàna tsy mifandao. Ny vary sy rano ony atsaha tsy mifanary atanàna tsy mifandao na tsisy an'le toy azy nefany misy fanoharana. Haiteny in'ilay misarona akamatatra mety ho tsy lalao teny iny le sambatra raha erana ny tenenina teo fa tena misy erana ve dia tena sambatra tokoa ve raha erana, tena mijoro tokoa ve raha zozoro fa zay le sarisary teny anaingona azy. Ireny zany le mety hoe fanontaniana madinika tsara ho fantatritsika amin'ny mampikabary atsika. Pikabary sika tsy mila madika kahetsika fa inona le kabary ataonareo e? Afatra atao amin'ny alalan'ny lahateny dia ravahana kanto misy olona maro eo ataonay amin'ny feo mafy. Zay zany le kabary. Tsy mivoana amin'izay tsika raha vao hoe hikabary ary zay hiatrika fanadinantsika dia ao an-tsaina mandrakariva zany zay hoe ninona lazahadina dia zay ihany no ataontsika. Ahoana no hitadidiavantsika an'ireo kanto ireo any amin'ilay kanto ao zany aloha. Ny afatra apitaina iny efa hitantsika ataontsika tsipika kely soratantsika eo iny fa ahoana no hitadidiavantsika an'ireo kanto ireo. Io raha mpampianatra manome anareo hoe tia no ianarantsika tsenjerina, tia ny ianarana sarotsarotra mitadidy azy fa raha ianareo no hifantina azy dia mora mitadidy azy. Raha ohatra nareo ka maka boky asikabary ohatra izay hitako ato fotsiny jereko ohatra maka anankiray ato hoe fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana. Zay zao ny hitako ato, fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana. Anananareo ty boky ty
raha narahanareo hatreny am-piandohana hoe ahoana ilay fomba fitadiavana hafatra fa raha hitady oabola nareo a dia vakia ny boky izay mahafinaritra anareo tonga dia raiso soraty amin'ny soratananareo raha ity boky ity ny avy dia ianaranareo ohatr'izao zany dia tsy tadidy fa ihany hoe ataoko saisie izy dia reny indray a tsy hoe fampielezan-kevitra ity dia tsy hojereko mihitsy satria fampielezan-kevitra fa misy oabolana soam-pitenenana be dehibe amanjatony maro ato ka tsy tokony hisy mihitsy zany hoe hitovy daholo ny lazainy rehetra mampitovy azy dia izao ohatra hoe fisaorana mpampianatra dia ao amin'ny fisaorana mpampianatra daholo nareo mijery dia io dia mitovy daholo ilay fisaorana mpampianatra fa na fampielezan-kevitra ity azy azotsika atao ohatra inona zao ny hitako eto mipaipaidrindrina tsy manao ody hoy ny mampiahiato mpamosavy ny miserana tsy manao mba hilalana malasa fisainana tao mpangalatra ny miteny tsy manao azafady tao zanaka ny tsy malala fomba ainareo ve zao zany misy mahizavy ianareo nahitato dia izay le izy be dehibe ny azonareo raisina zao zany ny ataonareo manomboka izao nareo a tsy mbola tary manaova hoe taridresaka karazana fisy zany na amin'ny kahianareo na amin'ny ordianareo taridresaka fanadinana eto no olazaintsika aza mieritreritra fa tsy fanadinana sisa aloha zany io zao ohatra raha za mamaky an'io tonga io dia apetrako any amin'inona any amin'ny azafady zao io nataoko satria hoe miteny tsy manao azafady tao zanaka ny tsy malala fomba tonga dia fomba fanaovana azafady ao anatin'ilay kaheko zany na ordiako na tsy fantatra eto asika hoe taridresaka inona le taridresaka aiteny na fomba fitenenana tsara rindra na oabolana mifanaraka amin'ilay votoatindresaka zay a natao anintona ny olona fa tsy ampitsoaka ny olona ambabo ny fon'ny olona fanaraka amin'izay ambary taridresaka zany ny pejy voalohany eo amin'ny kahe anareo raha kahe izy ohatra na faharoa inona manaraka azafady zay a fahatelo inona azatsiny inona faefatra asa inona fahadimy arahaba omba pirarito zay zany le rafitry ny kabary zay rafitry ny kabary zay namaky a zany io ny hitako teo a paipaidrindrina io no hitako aiza zany io ny apetrako azafady zany dia izao aza mitady be dehibe tsony satria efa kaiky ny fanadinana fa izao vakio io boky io na jereo izay tahirikevitra amin'ny mpampianatra anareo tsara daholo reny fa fahaizanareo misintona azy ny tsara indrindra rehefa mahita ray mahafinaritra anareo nareo dia apetrao ao io manana fanadinana io manaova anankiroa aza maka mihoatra an'izay tsony roa monja raha efa misy masaka ao an-tsainareo moa dia iny soratana eo zany fa raha hoy ianareo tsy mahafapo hafa iny daholo lazainy olo ohatra zany dia manaova vaovao ka aza terena le izy izay ohatra ny manahirana anareo mamaky azy dia efa janony any dia mivadindra ihany amin'ny pejy hafa fa zay misy io a tena tsy mila ianarana akory fa tonga dia tadidy raha isitsika zao io ohatra alaina sary an-tsaina koa le izy dia moray dia atao azo tsara mipaipaidrindrina tsy manao ody ony za zany hoe dia ohatra manao tantara mihitsy dia maka sary an-tsaina mampiahiato mpamosavy tsy haiko alay sary an-tsaina zany hoe mpamosavy mandeha amin'ny alina mpamosavy ho an'ny teraka tatinga many tsy malala mpamosavy eto zany tsika dia malala kolotsaina malala mpamosavy amin'ny alina inona ny mpamosavy kapokapoka rindrina ono zany ny mpamosavy kapokapoka rindrina izy nefa tsy manao ody mandeha amin'ny alina izy zay zany alaina sary an-tsaina fa aveo manaraka nyty sisin'ny cachanty izy ohatra eto cachanty zao dia mipaipaika rindrina izy dia hitanareo za aloha rehefa nianatra zay nitako kely fampizarana le izy a dia tena alaina sary an-tsaina zany mety hoe tsy mpamosavy ny an-tsaiko ohatrany hoe fietsiko zay zao ohatra dia hitadiavako azy zay mipaipaika zay inona moa le mipaipaika paipaidrindrina rindrina alaina sary an-tsaina tsy manao ody asana le trano ao trano ao ny alaiko zay mpamosavy dia zay koa le teny fanalahidy no ianarana inona zao no teny ao anatin'izay ny rindrina varavarana manao ody mpamosavy raha tsy tadidiko io mety lasa hoe mikapokapoka rindrina nefa ny tsy manao ody eny ambaravarana hoy tao ohatran'ny mpamosavy mety zany no lasa voateniko eo ataovy tsy maninona mihitsy zay le izy hoe zay tonga ao an-tsainareo dia lasa ho any rehefa tsy mifanipaka
fa aza sahirana be nareo aloha hitadidy an'ity tsy diso izay teneniko izay raha mikapokapoka rindrina hono nefa tsy manao ody any ambaravarana atao ohatran'ireny mpamosavy ireny raha mandeha mandika olona tsy mba manao mba hilalana to ohatran'ny mpangalatra mety maika hitsoaka zay fironiko indray le izy ka raha hiteny eto anatrehanareo olo manan-kanja olona be voninahitra nefa tsy manao azafady so heverinareo fa tonga tsy mahalala fomba ko aleko re manao azafady fa fomba manam-panahy zany mamorona io tanareo zay zany le izy rehefa tsy tadidy dia firony hiatrika fanadinana eto aloha tsisy mikanto aloha dia mirindra ohatr'izao satria tsika mbola tsy tonga any amseha-pamoronana fa rehefa tsy tadidy forony fa tsy maniny vo mainka ary zay le saina tselatra mamorona nareo zany tsy mivoana tonga any amin'le azafady any le izy dia ohatr'izay le fianarana azy zay zany zao io azafady atao zao mahita manaraka ndao ty any jerentsika falo mifankahita aminareo avy any atsimo ravo mifanatritava aminareo avy any avaratra miratava miaona aminareo avy any atsinanana finaritra mifanojo aminareo avy ao andrefana ao daholo ve zay ny ato satria iny fampelezan-kevitra io fa io zao raha raiko ohatra mety hiteny aho hoe miarahaba anareo avy any atsimo ohatra na tsy haiko hovaiko ohatr'izay indray zany io raha hoe nafinaritra raha nafinaritra zany misy indray ato fisaorana toy ny farilavavany ka tsy lany amaminy ataovy any amin'le fisaorana io zay raisina ohatran'izay zany le haingony isaky le kabary fa tsy voatery hoe hifanaraka amin'ny kabary zao misy hoe ny fody ony raha makany an-tanimbary aninony izy zay angalabary ny goaika raha makeny an-tanimboly aninony angalaboazo ohatra zay kosa raha tonga eto aminareo ankehitriny aneo ny angalatra zay kosa raha tonga eto aminareo ankehitriny tsy angalatra kory fa mba hindrana ihany ohatra fitenenana malaky hindrana ihany izanareo hoe tsy tompony teny tsy angalatra kory fa mba hindrana ihany ka hibatabata eto anatrehanareo zany kabary malagasy izany tanareo zany zao dia azo ahodina makao le izy fa le izy zany eto mahakanto an'le teny zao eto dia le verimberenany teny iny moa ny ambesaka stilistika zao izy ohatran'le sambatra raherana nataonareo teo zao sambatra eo le mahakanto azy satria miverimberina eny am-piandohan'ny fehezanteny sambatra ty indray zany zao eto angalabary angalaboanjo le angalatra zany mila verina eto zay kosa raha tonga eto anatrehanareo dia hikabary ohatra dia lasa tsy tena mifanaraka le izy zay kosa raha tonga eto anatrehanareo tsy angalatra akory fa mba hindrana ihany ary hibatabata fiteny ho votsavotsy fandahatra ko manao azafady reto tompokila manao azafady hitanareo tonga dia manohana fo zany le teny dia zay zany le izy ny boky omenanareo nitahiri-kevitra ohatran'ireny hoe raha anao sakafo tsika dia ingrédient reny zany fa anjarantsika zany avy eo mahandro an'le sakafo arak'izay tiavantsika azy dia alaivy daholo izay zavatra tsara izay tsirony rehetra ao anatiny ao ampatsiro an'le sakafotsika aza mianatra zavatra sarotra tsony izay mora indrindra aminareo ianarana vakio ny boky vakio ny tahiri-kevitra mitadiava taridresaka roa ihany ny anankiray ataonareo fanolora-tena zay le izy ny anankiray ataonareo amin'ny kabarinareo raha kabary diso telo le izy indray raha kabary akafaliana dia indray raha kabary akaratsiny zay azafady anankiroa ihany zay ihany ianarana aza mianatra mihoatran'izay tsony aloha nareo ihany dia le ohatran'le natao te dia mianatra betsaka indray amin'ny manaraka toy izy le zay natao rehefa vita ny fanadinana dia toy izy zay torohevitra izay tena alaifo tsirairay mihitsy le boky dia atokany daholo ny azafady dia atokany ny fialantsiny dia atokany ny rehetrarehetra any ariana any azafady roa azatsiny roa asina roa arahaba roa zay ihany tsisy antony tsy aizanareo an'izay
isan'andro aza terena koa le izy be dia be le asa be dia be ny fianarana fa zao ianaro ray isan'andro raha manomboko izao ary nareo hianatra ray isan'andro tsy tara hoe tena atao malama vavatsara amin'ilay anankiray amin'ilay izy rehetra izay anankiray ianarana isan'andro atao io rehefa ay io a tsindriana mibokotra dia mivoaka fa rehefa tsy ay izy aloha dia mbola mimbakavaka ka mianara anankiray fotsiny aloha isan'andro ty ianarako androany dia efa eny ambony métro eny ambony eny dia efa atao taratasy kely fotsiny izy anaovana fitadidiana manampy fitadidiana dia ay io ny tena toronao zany dia hoe alefa tsirairay ny ohatra hoe manao fialatsiny fotsiny androany ohatra hoe iny fotsiny fa tsy kabary ray manontolo ny atao fa tena juste tena tsy manao kabary ray manontolo nareo aloha zany fa tapany fotsiny za hiomana amin'ny fanadinana le kabary manontolo a tsy fantatrareo zay kabary isaina ataonareo amin'ny fanadinana ka raha zao nareo ny anomboka hoe anao kabary ray manontolo zao dia kabary ray manontolo zao dia raha pitso raha afaka pitso a tsy vity zany fa zay efa hainareo fa ho an'ny fanadinana eto a zany a indrindra ho an'le namantsika hoe izy rehetra dia tena mamerina voalohany mihitsy a hoe mianara arakarak'le hafanganam-pandehanareo zany mety misy mavita hoe tonga dia izay rehetrarehetra zay vitako androany fa ianaro arak'izay izy hoe taridresaka miverena indray aloha maka anankiroa dia soraty mihitsy ao natao sezi mihitsy dia amin'izay miverina tsara ho an-tsaina taridresaka sy alasarona moa zany ny azafady ny azatsiny ny asina sy araabo firariantsoa le fanadinana nge foy e 10 minitra nge nareo niteny hoe raha betsaka e fo kely io dia avereny mihitsy aloha zay dia ianaro zay jereo zay mbola tsisy mpiteny zay tsotra indrindra nefa fa nanisy ny teny azy io tsy maninona koa na hoy ary ianareo mitovy daholo ny anay rehetrarehetra tsisy olana mihitsy n'izany raha ho an'ny fanadinana ny antony dia zao ohatran'ireny manao fanadinana andeha ataoko hoe baka angambany aloha ny ao an-tsaiko zao io nge fantatry ny mpampianatra nareo nge raha ivoaka pikabary eo tsy hoe avy dia ay salama vavabe zay nge ny antony hoe misy takalo voalohany takalo faharoa mbola misy koa aza mipandalina fa io ohatra ny fitsarana rehetra ihany io ohatra ny inona ny takiana amin'ny olona afaka BBC ohatra inona ny takiana amin'ny olona afaka baka inona ny takiana raha licence izy ka aza kivony hoe malama vavabe ohatran'izao na ohatran'izao fa misy ambaratongany hoe atraiza aloha ny tokony main'ny mpiofana rehefa mahita aridresaka izy aloha mahanara-drafitra izy aloha efa mahay izy zany dia aveo ampiana indray any amin'ny fanalamana vava zay le izy dia ianaro aloha izay havitan'le fanadinana na mitovy ary tsy maninona fa raha hainareo aloha le tsy mitovy vao maika tsara be dia be zany taoko hoe ao anaty boky feno tena feno tsisy omena koa fa ao ary raha tsy lany vao maika mampikorotana indray misy fanontaniana ve lohatra eo za zao ato mahita hoe fisaorana sy famaranana any amin'ny fanaovam-beloma olona isotro ronono dia ao anatin'ilay fisaorana sy famarananao a tena feno fisaorana be dia be ao misy an'le mikalotsy amin'ny balitsy manga manditsy amina ponga maivana mamindro lavitry ny afo mangatsika tsy manga maivana mangatsika zao fanadinana izao raha tsy tonga ianareo mpanady dia hoe manga zany le izy teo fa tsy voatery hoe izy rehetra koa ny atao a fa mety fotsiny hoe mamindry ndraisonareo ohatra mety fotsiny hoe mamindry ny avitry lafo ny tompoko mangatsika izahay raha tsy teo ianareo mpanadina zay fotsiny ara dia efa mety zay koa mantsy adosoana be le hoe izy rehetrarehetra hoe tsy maintsy atao daholo afaka makaray roa telo zay tadidinareo mety misy teny mahafinaritra be ianareo a dia le any amin'ny fanondroany fotsiny tena tianareo sy avy dia tadidy mangatsika be zao ny andro izany tsy adadidy hoe mamindry lavitry ny afo mangatsika dia izay ny atao ohatra indrindra ampifandraisina amin'izao le raha antsika mahita zao vanim-potoana iainantsika zao fa tena ao anatin'ny atsika tokoa ka eto re tompoko asa na angovitry ny atsika na angovitry ny tahotra ka dia elana tsiny izay mety favojavitsana mandahatra zany zao azo atao fialantsiny ange zany avy dia azo atao fialantsiny zao zany hiteny eto anatrehanareo matsiary tena ho miteny lango imason'ny vary mitafy lamba imason'ny tompony azonareo atao mihitsy ndeha atao hoe raha mangovitra tsy omenareo tsiny fa mety eo koa ny atsika mamindro lavitry ny afo mantsony mangatsika ka atsika efa tsy misy afo anafana fa mampiresaka e
zay ho aza eritreretiny hoe fifanesena oabolana ilay kabary fa somary asio resaka kely eny dia mifandray any amin'ilay oabolana indray. Toy zao mety atao famaranana ao anatin'ilay nyteneniko teo, mirary ianareo tonga soa ny tokantranonareo tsirairay avy tsisy olafaka andalana na tafitohina fandehanana. Azo akamijanonareo, azo dinganina ilay hoe samy ren-doza, tsy voatery atao iny. Tonga dia raisiko indray ny ety amin'ilay hoe tojo ny soa izay tadiavina, sendra ny tsara izay katsahana. Fa mety azo atao koa tsy asiana an'ilay tonga soa ny tokantrano, famaranana io. Eto am-pamaranana dia izay ry tompoko ny masaka azo naroso. Eto am-pamaranana dia mankasitraka anareo mpitsara. Ary ny tenako moa dia mbola mpianatra ihany, izay ny vita aloha. Masotsokona moa ka izay kely ananana no hiratra fa mametoky anareo fa mbola ezaka indray any amin'ny sehitry ny takalo. Mirary soa anareo, tojo ny soa izay tadiavina, sendra ny tsara izay katsahina. Ho lava velo ilay mpanandratana ny teny malagasy. Ohatra tsy haiko, hitanareo be dia be ilay azo. Kely amin'ity fotsiny izao no nalaiko tamin'izay. Raha kapejy iray amin'ny tia izao teneniko anareo fa ahavitako zavatra be dia be mihitsy io teny io. Fa ilay fahaizantsika mampiasa an'izay izany a, fa tsy hoe lasitra io dia tsy maintsy io mibataina dia makatsy. Asa raha mavany olona ny namako taty izay, mavà antenaiko fa ahita be dia be ianao anatin'izay. Tsy misy hoe izay no masaka-azo natolotra. Jereo ilay ty raha tsy mahafinaritra be. Pejenina mivalopolo ato amin'ny asikabary. Izay no masaka-azo natolotra. Tsy farimanga tsy lany amamina akory fa tapapary fanala etaeta ihany. Dia ny ato izao hoe mirary soa anareo ato tosatra amin'ny farany. Fa tsika zao tsika tsy izay ny ataontsika. Fa io zao mety raha io zao ny hitanareo tosinareo hoe tsy mety io satria hoe mirary soa anareo ato tosatra amin'ny farany. Dia tsy mety tokoa. Fa tsy raisitsika amin'izay izy fa ilay tapany voalohany raisitsika. Izay ry tompoko ny masaka-azo natolotra. Ohatra hoe asitsika taridresaka raha inona ny taridresaka mombana fiafaran-javatra. Meo aingana. Zao misy hoe farany andro. Farany inona ny farany inona aingana alefaso. Iza matadidy misy an'izany ato. Misy any hoe fara-pandriana ezaka, farany ezaka, fahombiazana, tsy haiko hoe pejy firy fa ato misy an'izay. Efa hitanareo hoe izany ta? Efa voavaky ihany fa tena lalovana voavaky ilay izy fa tsy niraisinareo ilay izy. Fa raha raisinareo ohatran'izay ilay izy atao eo amin'ilay pejy kely hoe akaray aroa dia tena misy an'izany any. Farany tsy haiko hoe aiza hoe fa misy an'izay hoe farany vonfonina ilay izy tsy saroko. Farany faniriana ezaka, farany ezaka fahombiazana, misy an'izay zao any. Ny ezaka izahay ary nanantena fa omby nefa tsy hanora-tena tao voatango akory fa miankina aminareo mpitsara ihany. Tanareo mamorona fotsiny azy reto. Sady efa manindry kely ihany zany hoe manantena fa na omby nefa miankina aminareo mpitsara ihany. Nareo no tompony teny farany tompoko. Ny azonay ambara dia hoe dia apiko ato amin'izay. Ny azonay ambara dia hoe tsy farimanga tsy lany amamina akory fa tapapary fanala etaeta ihany. Fa izay ireny mba vitany zandry zanakareo mampanantena nefa fa fanombohana ihany izao satatra am-bavarano ny manetsa be mbola ho avy. Tena tonga dia mipetraka ny isa na dia ratsiratsy ara ny tatsy amin'ilay votoatiny. Hitanareo ilay ohatrany hoe misy tsy nety tao. Tonga dia narovanareo tamin'ilay famaranana izay misy fanetretena nefa misy fanomeza toky. Ohatrany voafafa ilay taria, ohatrany adinidiny fa tsy hoe voafafa. Nisy nefa mipetraka ihany fa raha efatra ilay famaranana mety avy dia mipetraka ilay efatra. Inona ary antsaizanareo an'izany? Fanolorana efa azo ianarana atao masaka tsara mihitsy. Famaranana efa azo atao masaka tsara mihitsy. Tsy ny ao anatiny sisa sarotra. Mila n'izay fomba izay fotsiny. Ahoana indray ary ilay fanolorana? Taridresaka ray. Inona indray ary ny taridresakitsika? Meo hoe inona nefa zatra anareo be any? Ny faso azy? Ny azo ny Savakilaza amponady nety tsy misy. Zao ary zao ny hitako ato a. Zaho tsy mamadika efa tonga dia izay hitako eto a. Ty zao ato dia misy hoe
petsy 7 dia inona ny antro tehinety meraba sy mirary so ny mpianatra ndao raha hoe mety vety kopadamba ny eny am-paratazana somary haiteny aloha zany a inona zany paratazana farantazana zany a faravodilanitra mikopadamba ny eny am-paratazana ny eny ambony mitsinjo sarotra zany fa teneniko ihany a faratazana sy ny mitsinjo zany manofa tanana ny eny andoha-tanjona ny eny atodiana sarotra zany fa zavaiko aminareo ihany le izy inona io aiteny zany tsy lanao faratazana faran'izay tazana ambony mitsinjo andoha-tanjona misy tanjona ao antodiana tody tanjona tody tanjona ve nareo satria ohatrany hoe tody tanjona tokoa izay ankehitriny totoza soma tsara mantsy ny tao-pianarana ka hiatrika amin'ny fanadinana asalahy raha ho tena tody amin'ilay faratanjona mbola ilalaodray aho zany eto raha mahita na ambony mitsinjo tanareo mamely an'le mpanofana eo raha mahita na ambony mitsinjo hoe mba hisy fampitsonjovana ve eto amin'ity fanadinana ity sarotry ny fampitenanareo fotsiny aho hoe ninona lazaiko ato a dia hitanareo fa azo ampiasaina zay ny tiako ambara fa mety sarotra be zany zao a manaovinareo misy lohasaha anankiray eo dia misy vohitra anankiray eo misy tendrombohitra eo dia ry zany misy ambany eny ambony mitsinjo a andeha atao vohitra zany ambony zany eny zany mijoro mitsinjo tazana an'le ty ambany ery ny faratazako hoe ndeha ataoko hoe mety le mpianatra ve ny ery amin'ny faratazako ery dia le mpampianatra ve ny ety ambony mitsinjo dia fomba fiantso moa le mikopadamba tanareo kopadamba ny eny am-paratazana ny eny ambony mitsinjo mahafinaritra be nge miteny azonareo raha vao azonareo ohatray izy dia mora tadidy satria hoe eny ambony tendrombohitra mikopadamba ny eny am-paratazana ho ny tompo-kilasy tompoko vavy anareo mpampianatra ajaina mpanadina raha mahita anareo eto dia tsaroko indrindra ny teny manao hoe mikopadamba ny eny am-paratazana ho ny eny ambony mitsinjo tanareo raha ny eny am-paratazana mamorona indray aho zany io tena efa vonina tanteraka ny eny ambony mitsinjo mana tena fitsinjovana mpampianatra amin'izany tsy malala le teny malala azy mianatra lesona mpampianatra amin'izany fa ampiana fanazavana kely kopadamba ny eny paratazana moa izay zany ety ambany ety zany mba nareo ny eny ambony mitsinjo antenainay fa hitsinjo anay mpianatra fa be dia be sady kopadamba ny momaritra ny any amin'ny tory tena afa-misy zao rehefa ianao mamaky anazy dia efa kino ohatr'izao zay izy izy ohatrany be da be mihitsy dia zay le hoe tsy maintsy atao feo afo satria na hiteny ambony mitsinjo ary ianao mety miakatra kely hoe ambony mitsinjo sy ny eny am-paratazana ataoko malefadefaka mantsy satria ny ery ambany ery zay le ilainan'le izy ato zao misy ny azony vanokilaka na hono ny taninandriny ny tsara tompoko lasy tompoko vavy raha mahitatsika eto reny koa ilaina be reny hitanao hoe raha mahitatsika vory eto hoy fitenenana manao hoe ilainy reny manome aina n'le teny rehetra fa aza atao avy dia maina be fotsiny tompoko lasy tompoko vavy ny azony vanokilaka na hono ny taninandriny ny tsara tanareo tsy miaina tompoko lasy tompoko vavy fandre matetika ny hoe ny azony vanokilakany ny taninandriny tsara na eo aza nefa ny tany vao izy zezika raha tsy eo koa ny tsaiko ny inona ny nan'olokolo tanareo nareo afaka mamorona ohatra zany nan'olokolo mety ho naniry ve ny azo tonga amin'ny fotoam-pamarana n'izay ankehitriny mba te hiandrandra n'izany teny izany ka mo vokatra tsara ianao kosa aloha tonga dia efa tsara feo dia tsisy an'izany fa lenay ngamba dia mbola hianarana zany tsisy tsara feo zany fa miaina an'le izy ianao casting aloha zany zay vao maniditra amin'ny examen miaina zao rehefa ao le feo mafy mampita hafatra dia tokony ho haitsika izy
ny azo to dia ohatra ny orakoraka mihitsy ny fieritreretako azy rehefa mandinika an'izany zavatra tena teninao mety zany afaka miteny ohatr'izany daholo nareo zao tokony hoe raha mamaky zavatra ray nareo dia ataovy nge le izy ataovy le izy averina nge ny azo vanikilakana teo hoe saminge manao fampidirana amin'izay nareo hoe tsairay ao miteny hoe hoy ny fiteny mahazatra ny hoe asikely ohatran'izay na tsy misy koa ohatra donc mitenena ray hoy ny taolo hoe niazo hoy ny ny fitenenana vanikilaka hoe ny taninandrininy tsara ny azo ny vanikilakana ny taninandriny tsara le ono ataovy miakatra kely mahatsara ny feo ny azo ny vanikilakana ono tanao tsindrina fa matetika nareo mpianatra manao hoe ony mahasosotra koa mianao an'le ony a ny azo ny vanikilakana ony ohatra manao an'izay mihitsy manao an'izay fa ono ka avy any amin'ny fanagasiana tanteraka mihitsy zay zany ohatrany hoe tao anatin'le ono apio kely an'izay ono le ono mantsika ono tsy tena hoe tena marina zany fa ono asany fahamarinan'izay iny tokoa nge mampieritreritra e jereo nge le azo ny vanikilakany taninandrininy tsara zany le taninandriny fa raha nisy nikapa teo tena na hoe na nisy nanondraka zay mihitsy io zany a fisaorana mpampianatra vanina lasa lakana le azo tsy azo anaovana lakana le azo a raha tsy tsara be tsy azo anaovana lakana le azo raha tsy tsara io nge mitoy e ka tsy mijanona treo ny azo ny vanikilakana ho ny taninandriny ny tsara ny katsaka ny nanao babitelo ny taninandriny ny lonaka le katsaka iny zany matoa vokatra be lonaka le tany be zezika sy ohatran'izany taninandriny ny lonaka fa izay kosa ny toizao zay le toy any dia teo ianareo mpampianatra ny kolokolo ohatr'izany zany le taninandrina zany le mpampianatra nareo nge zany mety eo tonga hoe tena mba teo tody amin'izay tanjon'izay zay e dia eo zany fisaorana amin'ny mpampianatra zao zay ny azo ny vanikilakanaizay any famaranana eto ampamaranana tompo kilasy tompo vavy dia hoy izay hoe ny azo ny vanikilakana hono ny taninandriny tsara ary izahay na vitan'izay fanadinana izay mety mbola tsy tonga lafatra nefa dia noho ianareo mpampianatra sao dia mamely ny mpampianatra tsy maninona koa matro zany reo tsy vanikilakana dia tsisy ka efa fisaorana sady mpampianatra ne zany e so manana teny aloha nareo avy lavitra maheno ve nareo mare tsara ka misy ambara avenareo ny ngambany tompoko misy olana raha manokana tokoa dia misy an'ny teteza mity io tena sarotra be raha mivadika avy eto amin'ny azafady baka ato amin'ny fialantsiny avy eto amin'ny fialantsiny dia tsy mahita atao hoe teteza mity na filazana fa lasa maina be zao a na ny lantom-peo anao azy dia efa tetezam-bita afa mantsy a afa le ary amin'ny kabary savarava ranjakabary any mantsy a misy ohatrany hoe lohahevitra ohatra zany zao tsika hoe famoahana mpianatra dia misy hoe fisaorana ny mpampianatra fisaorana ny mpiara-mianatra fisaorana ny mpanohana dia misy lohahevitra telo zay dia mety hoe misy tetezam-bita isaky ny andeha amin'ireo lohahevitra ireo epita ohatra zany fa mety misy koa ohatra hoe raha azafady makany amin'ny fialantsiny zany zao a na anampy ary nareo hoe manaraka izany a dia efa izy zany a ndraso hoe anandrany tsika andao ara hoe ataovy le izy dia teneniko hoe zao tetezam-bita atao amin'izay misy ao an-tsainao ve vetivety iza le niteny teo Samuel ohatra zao hoe ny faran'ny azafady ohatra hoe ny azafady dia fanomezam-boninahitra anareo ivadika ty amin'ny mialatsiny dia toy izy hoe andramatsika tanao ohatra maina be toy izy hoe ataovy kely mihitsy hoe le izy dia mba amboariko averiko an-tsaina ny azafady koa dia fanomezam-boninahitra anareo ny miteny tsy afatsiny anefa savindoza avokoa ny atao rehetra tanao eny ary dia zao ary andraso ara hoe ataoko manao azafady tompo kilasy tompoko vavy ho fanomezam-boninahitra anareo rehetra manatrika eto zay zao dia efa tsy mitovy amin'le nataonao teo a nefany a le votoato mitovy tsisy afa-tsy ny hoe manao azafady ho fanomezam-boninahitra ny azo hoe napika hoe tompo kilasy tompoko vavy fotsiny ohatra
manao azafady tompoko lahy, manao azafady tompoko vavy, ny azafady mantsy fanomezam-boninahitra anareo rehetra manatrika etona, ary manaraka izany tsy ho atomiko ny fialan-tsiny. Inona moa le fialan-tsininy teo? Inona moa le fialan-tsiny nataonao teo? Mialan-tsiny fa ary manaraka izany tsy ho atomiko koa ny fialan-tsiny raha miteny tsy afa-tsiny izay rehetra tao no safian-doza avokoa. Mitoy ve zao zany? Ohatrany tsy maina ve zao zany? Mety zany tompo satria nasinao an'ileo manaraka izany. Indraindray raha hoe Rasina zavatra manaraka izany. manao azafady fa fanomezam-boninahitra ho anareo rehetra manatrika eto izany, ary manao ny aza-tsiny ihany koa. Izay zao ary ny pampitoy nataoko tao dia nampiko ihany koa tatsy, satria manao tsy nanova fitenenana fa manao azafady, manao aza-tsiny dia lasa nampiko ihany koa. Manao azafady ho fanomezam-boninahitra anareo manatrika etona, ary manao ny aza-tsiny ihany koa. Sarotra ny miteny, raha miteny tsy afa-tsiny moa izay rehetra tao tao safian-doza avokoa. Dia ampio kely andrenitendreny sarotra ny miteny. Izay zao no nampiko teo ohatra, satria ohatrany tsy nety tafiditra tamin'ilay manao aza-tsiny tao safian-doza dia lasa nanampy teny. Reny ilay ataoko hoe teny tsotra, reny teny tsotra reny zany, fa tsy voatery ravidia nataoko mantsy hoe ary manao aza-tsiny ihany koa fa izay rehetra tao safian-doza. Teny savily. Dia mila ampiana teny savily hoe itale zany. Ohatra indray tsika indraindray ary tany hafa teo zao manaraka izany dia teo ary ihany koa. Manolotra ny atolotra ve ny azafady, manolotra ny azafady raha iteny eto anatrehanareo mba ho fanomezam-boninahitra anareo manatrika etona. Elako ihany koa ny tsiny, izany zao resaka lanto-peo manolotra ny azafady raha iteny mba ho fanomezam-boninahitra anareo manatrika etona. Ialako ihany koa ny tsiny, sarotra mantsy ny miteny fa izay rehetra tao safian-doza avokoa. Ohatrany mety ve izay? Novaiko fotsiny zany le manao manolotra, ialako ihany koa. Ohatra zany izay lanto-peo ary manaraka izany ampiana teny savily. Mbola azo atao koa no miteny hoe raha vita ny azafady, izany koa zao azo atao indrindra rehefa azafady. Tompoko lahy sy tompoko vavy ny aja hifanolorana ny voninahitra hifanomezana, koa manao ny azafady ho fangatahn-dalana iteny fanomezam-boninahitra anareo rehetra manatrika etona. Raha vita ny azafady tsy adoloiko ihany koa ny fialan-tsiny. Sarotra mantsy ny miteny, raha miteny tsy afa-tsiny izay rehetra tao tao safian-doza avokoa. Koa miala tsiny tompoko lahy, miala tsiny tompoko vavy. Fa ankoatr'izay ny arahaba hono fanehoam-pifaliana mari-panajana rahateo, tolorana ny akoho voadinidinika anareo tompoko lahy, rosona ny akoho voafantompantony anareo tompoko vavy, arahaba manao ny tsara ho tsaroana, arahaba manao ny soa ho soavana. Izay no ela tompoko lahy sy tompoko vavy, fa ela tsy azo ndalova-potsiny. Kabary fanolorana solom-bodiondro moa no azoko etona. Ohatra. Mazava voavaly ve aloha ilay fanontaniana? Tena voavaly mihitsy soky fa dia misotranao betsaka fa marina ihany koa dia ianao efa malama be tsyna afaka manao ohatr'izay daholo fa ataovy amin'ny kelikely aloha. Raha mianatra an'ilay kelikely lazaiko reo nareo dia mahavita ohatr'izay. Fa raha be dia be ny anaranareo mety tsy havita ohatr'izay, fa raha tena hoe efa homanina kosa ve hoe manomboko izao dia ro dia iny aloha ny analamako vava vita e. Miarabany namana aloha fa azafady fa ohatrany mialatsiny fa tsara nefa tsy maneno. amin'ny tafatafa sy hitanao dia Satria manaraka eo ianao dia afaka manontany rehefa misy tsy azo aorianao fa torohevitra ho an'ny fanadinana ity manontany izay tsy azo. Fanontaniana manaraka mbola misy tsy voavaly ve? Namako ato aloha e, ohatrany me mamaolana ve aloha izay sa tena ohatrany mbola maizina be ny andro tsika?
mazava ka mazava mazava fa zany hoe le atodoko misy nefa manao sainantitra dia tsy tsony le zavatra tam'le be loatra valopolo taona mahe 5 taona ny zokon-drindra tam'le fotoana telo amin'ny 20 taona ny anankiray kaza manaiky an'izany dia ny anankiray koa maro ny olona tsy mahay manoratra nefa mianatra kabary ohatra koa zany nefa mahavita an'le izy dia ohatran'izay ataoko hoe le teny fanalahita fadidiana indray zany miasa amin'izay tsy voatery manaraka an'le teny be dia be izy fa fomba fampianarako moa makaleo atsika raha vao mianatra kabary ohatry ny hoe ampidihana